Notoloran'ny Fanjakana Amerikanina marim-pankasitrahana Disney Conservation Hero Awards ny Pr Jonah Ratsimbazafy tamin'ny andron'ny omaly nohon'ny asa vitany eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana nandritra ny 20 taona no anton'izao fanomezana marim-pankasitrahana izany teny an-toerana nanatrika ny fotoana moa tsirakotorsan. Medallion Disney Conservation Hero Award. Ny Pr Jonah Ratsimbazafy no malagasy fandiminy notoloran'ny Fanjakana Amerikanina ny marim-pankasitrahana Disney Conservation Hero Awards ka omaly teny amin'ny American Center teny Tanjombato no nanatanterahana ny lanonana fanolorana izany. Antony ny safidianana ny Pr Jonah Ratsimbazafy ny asa vitany tamin'ny fiarovana ny gidro nandritra ny 20 taona. Izy izay secrétaire général du groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar nan GERP amin'izao fotoana izao sady mpampianatra anthropologie sy paléontologie eny amin'ny université Antananarivo ihany koa. Raha ny fanazavany dia midika izao marim-pankasitrahana izao fa manana mpikaroka vonona hiaro ny tontolo iainana ny malagasy. Dika ao Madagascar zany dika zany fa manana mpikaroka tsika, manana olona afaka anao fikarohana, afaka hiaro ary mampitodika maso izao tontolo izao hitodika aty amintsika ary mamparisika koa izany mba hanaraka ny DNA satria fahazahoana loka andra iandro iny ohatran'izao tsika mifaly fa le asa manaraka an'iny mbola be dia be ka ho antsika Madagasikara zany ho antsika malagasy dia zao hoe tsika koa zany mbola fa mba mahavita fa tsy hafa ihany mbola mahavita koa tsika manana olona dia ohatra dimy malagasy efa nahazo an'ity fa tsy zaharery ny voalohany. Raha ny nambaran'ny masoivo amerikanina andriamatoa Robert Iamet dia volatra any amin'ny valo tapitrisa dolara amerikanina no natokany firenen'izy ireo ho an'ny Madagasikara hiarovana ny tontolo iainana. Very quickly, yes, but the United States contribution is through USAID. Ny fandraisana anjaran'ny États-Unis dia mandeha amin'ny alalan'ny USAID araka nambarita anatin'ny kabary teo mitentina $20 ny tetikola izay fanohanana izany ezaka fiarovana ny tontolo iainana sy ny biodiversité izay eto Madagasikara. Raha fitinina ny fandraisana anjaran'ny États-Unis zany dia eo aloha ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-mibolantoka rehetra tahaka Pr Jonah zany sy ireo mpiara-miasa hafa rehetra mpandray anjara rehetra izay miezaka ny arovana ny tontolo iainana eto Madagasikara ity. Eo ihany koa ny vahoaka malagasy sy ny fitondrana eto an-toerana iarahany miasa ihany koa amin'ny fiarovana izany tontolo iainana sy atao hoe lova izay sahaza ny Madagasikara, sahaza ny taranaka malagasy ho avy rehetra izay miara-miasa indrindra koa amin'ny olona izay mahavita zavatra miavaka toy ny vitan'ny Pr Jonah miara-miasa ihany koa izay akaiky amin'ny ministera ny tontolo iainana mba hiarovana izay arena ara-boajanahary eto Madagasikara izay. Ity marim-pankasitrahana Disney Conservation Hero Awards ity dia omen'ny Disney Conservation Fund ho an'ireo olona manana fandavan-tena hiaro ny tontolo iainana. Misokatra amin'ireo fikambanana sy miankina maneran-tany ny fanolorana ny anaran'ireo heverina ho nahavita be teo amin'ny sehatry ny tontolo iainana ka tokony hisitraka ity loka ity.